mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramantsika rehefa malala tratra ty zoma fafito ambin'ny folo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sitraky ny apôstôly sy ny olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba irahina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia de Joda, izay atao hoe Barnabasy sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanoratra taratasy izy ho entin'ireo dia izao. Ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabana-reo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny hifidy olona irahina akaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahinay Joda sy Silasy sady ilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia ny hifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kiandaina ary ny fitsangatsangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Ray masino, manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandalo krizy ry afako malala ny fiangonana kristiana voalohany amin'ny ity asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ity. Krizy izay taratry ny fitomboana ihany. Mandrakariva moa ny krizy tsy dia tena amin'ny iba loatra. Marina fa ny krizy rehefa lalovana dia vanim-potoana sarotra saingy misy kosa vanim-potoana hatsapana fa ny krizy dia taratry ny fitomboana. Ary rehefa nivelatra ny vavahana kristiana, tonga tany amin'ny jentilisa izy, tsy nijanona tao Jerosalema, fa tonga tany Antiokia, tonga tany Siria, tonga tany Kilikia, dia nisy krizy. Nisy krizy satria nisy lafiny ara-kolotsaina, nisy lafiny ara-poto-pampianarana izay tsy maintsy nampifanarahana tamin'ny fomba fitoriana ny filazantsara. Ary dia tao anaty izany krizy de croissance izany no asehony asan'ny apôstôly fa tsy misy olana tsy voavahan'ny filazantsara. Tsy misy olana ao amin'ny fiangonana na inona tsy voavahan'ny filazantsara. Na dia izay olana heverina ho mafy indrindra ara, dia raha mbola ao anatin'ny fiangonana dia tokony ho voavahan'ny filazantsara. Ary no asehoany asan'ny apôstôly. Asehoany asan'ny apôstôly eto fa tsy hoe rehefa fiangonana mino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy miivo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olana, tsy misy krizy. Fa mety mandalo amin'ny fiainan'ny fiangonana mihitsy ny krizy. Fa ny toe-tsaina vonina mahazany no anankiray zava-dehibe mahatonga ny krizy miva. Ny olana mantsy dia misy ny antsoina hoe olana volena. Ny olana volena dia olana izay inina tsy vahana mihitsy. Volena dia maniry izy zany, dia mitombo izy zany. Ary misy indraindray eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny fiangonana na amin'ny fianakaviana mihitsy ara, dia misy ny antsoina hoe volena ilay olana. Zany hoe olana izay inina tsy vahana mihitsy ka miteraka krizy. Fa antesan'ny apôstôly tonga dimy ambin'ny folo dia izao olana tsy ny volena mihitsy, fa olana izay mitranga noho ny fitarana sy noho ny fivoarana fitomboana isam-pino. Ary dia ao anatin'izany fitomboana isam-pino izany dia nisandrahaka nanerana ny Azia Minoriny ny fivavahana kristiana. Dia izy manao hoe
manomboka mivaha ny olana eo amin'ny fiantomboan'ny fivahan'ny olana de zao ny faneken'ny olona fa ny olana de azo vahana amin'ny fotoana eritreretan'ny olona eritreretan'ny fiangonana eritreretan'ny fianakaviana fa ny olana de azo vahana dia efa mivaha ny atsasaky ny olana fa amin'ny fotoana eritreretan'ny olona manao hoe io olana io de tsy hivaha mihitsy de avy roeny ny amafy ny fatorana arakaraky ny tenenan'ny olona za manao hoe io olana io de tsy hivaha mihitsy io olana io na inona tao de tsy hivaha mihitsy izany olona zany de zao ny toetsainy de zao tsy avy amahorana mihitsy izy tsy avy amahorana izy fa vo mainka amafy ny fatorana tsy hivahan'ny olana fa raha ao anatin'ny fiangonana ananivo ny fiainana kristiana de zao ny finoana zay ananan'ny olona ka mieritreritra manao hoe tsy misy olana tsy azo vahana ary azo vahana lay olana de mivaha ny atsasaky ny olana fa ao anatin'izany toetsaina vonona mahorana izany na de ohatrany olona mafana de mafana aseho ny asan'ny apôstôly tonga de ambin'ny folo zao tsy ny fahavononana hamahorana ihany fa ny hoe ny tsirairay avy mihitsy ny tompona andraikitra amin'ny famahana ny olana tsy misy vahaolana andrasana ary fa ny tsirairay avy eo de mahatapa-kevitra am'tiasan'ny apôstôly tonga de ambin'ny folo ty de tena sarotra lay olana inona ny mahasarotra n'lay olana ny fivavahana kristianina de ateraka tany amin'ny jiosy ny jiosy izay efa anarivo taona ny fandimby no nampianarina ny tora lalàny mosesy io zany nampianarina ny fomba mpivavahana jiosy ka na de izy jiosy ary dia efa mafy aminy manaraka ny vavahana jiosy efa mafy amin'ny jiosy samy jiosy ny manaraka ny vavahana jiosy mahatonga ny jesosy ny teny manao hoe nareo mety tsara velatsy nareo mampitondra eta mavesatra amin'ny jiosy namanareo mavesatra de mavesatra ny lalàn'ny jiosy ara-pivavahana saingy lay filazantsara kosa nefa nitsinjanona teo amin'ny jiosy afatra jesosy raha teo io rehefa nitsangana tamy maty io zay mandehanonareo makany anjodi samarisany amin'ny varantany ary efa tonga tany reo apôstôly reo dia niraisy ny jentilisa le filazantsara le jentilisa kosa tsy jiosy ara-piaviana tsy nahafantatra ny lalàna civilisationna samy hafa mihitsy ny civilisationna jiosy sy ny civilisationna jentilisa rehefa mitenjika hoe civilisationna de tsy le fomba iainana andavanandro ihany io tsy ny sakafo ihany io na ny fomba fitafy ihany io na ny maritrano ihany io fa lay toetsaina mieritreritra mihitsy ny jiosy miivo amin'ny fony fotom-pisainany ny olona avany Antiokia Syrie Kilikia miivo amin'ny losi ny sainany feritreretany tsy mitovy mihitsy tamin'ny jiosy ny olona binaire inona to hoe binaire zany hoe karazan-drazany hoe amin'ny jiosy ny olona dia vatana sy fanahy tamin'ny jiosy de vatana sy fanahy ny fanahy ny mieritreritra ao anatin'ny fanahy ao anatin'ny lebana ny fony fanahy sy ny saina fa tamin'ny grika kosa ny olona dia mivantelo mizaratelo saina vatana fanahy de tsy mitovy mihitsy reo olona reo any ka ny fampitsara izy any ka tsy azo ny reto grika reto na reto olona zay mivolavolaina tamin'ny civilisationna greko romaine reto ny fihetsiky ny jiosy te anery azy reo manao hoe tsy maintsy arahanareo ny fomba jiosy amina de kristianina arinareo satria jesoa de jiosy de arahanareo zany ny fomba jiosy mila foraninareo ny olona avany Antiokia Syrie Kilikia tsy ny foraina mila arahanareo ny sorona mila ataonareo reto fomba rehetrarehetra reto de niteraka olana be mihitsy olana ara-kolotsaina olana be de be le olana ary saika nampivaky ny fiangonana izay nahatonga ny Paoly sy Barnabasy niakatra tany Jerosalema ny resaka tamin'ny apôstôly nanazava tamin'ny apôstôly hoe misy jiosy be de be igny ihany any am-pielezana any zay mampitabataba mihitsy manakorotana lay fiangonana kristianina orinay hoy Paoly sy Barnabasy de inona ny atao de zay ty ady hevitra asan'ny apôstôly toko 10:10 ty hotsika manao hoe tsy misy rehefa ny olana ara-pifandraisana satria eto ny fifandraisan'ny judéo-kretianina ny jiosy kristianina sy ny pagano-kretianina ny jentilisa kristianina ndresahana eto olana ara-pifandraisana dia ny olana ara-pifandraisana mazava ho azy de vahana am'le lalan'ny fifampidiniana vahana am'le lalan'ny fifampiresahana vahana am'y latabatra boribory niakatra nakany Jerosalema
i Paoly sy Barnabasy ary niaona tamin'ny apôstôly tao anatin'izany fatatsika ry Jakoba tao anatin'izany ry Simona Petera niaona tamin'izy mirahalahy nitondra lay olana ireo de niresaka de ny fanakalo hevitra ary dia na ry Petera mbany ry Jakoba na ry Barnabasy sy Saoly de samy nanana toe-tsaina manao hoe tsy misy manana tombony amin'ny fisarahan'ny fiangonana dia ny jentilisa zay niova kristianina na ny jiosy tonga kristianina de zao tsy misy tombony ho amin'ny fisarahana tsy misy mahazo tombony amin'ny fisarahana tsy misy mahazo tombony amin'ny ady tsy misy mahazo tombony amin'ny fifandonana ka dia samy nieritreritra aminao hoe ndeha vahana ny olana ndeha hifanakalo hevitra ary dia izay ty mofinaina eto am-piaratanantsika ty mofinaina tsy miivo amin'ny hoe ny olana dia azo vahana satria mihin'Andriamanitra fahazavan-tsaina ny olona mihin'Andriamanitra fahendrena ny olona fa ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fifampiresahana ary dia samy tsy nisy mihitsy tao anatin'ny fifampidiniana io hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 fa ray mantsy ny olona rehefa andeha hiresaka na andeha hiora de zao efa manana zavatra ny anaty saina any ary dia ny hoe ity zavatra ity no entitsika de tsy anaiky mihitsy isika raha tsy ity ny tanteraka tsy nisy an'izany toe-tsain'izany mihitsy na raha izay mantsy de tsisy resaka azo resahana satria mafy mihitsy lay ady hevitra ka eto ry Petera mbany Jakoba zany dia tena ny aino ny etaetana reto jentilisa reto azava-dehibe le fiainona ny aino ny tarainana izy ireo ny aino ny zavatra mahazo azy ireo amin'ny ataony reto jiosy zay niova kristianina reto na nery azy mba hanaraka ny fomba jiosy ny zava-dehibe ny fiainony Petera mbany Jakoba de tsika manao hoe na etsy andaniny misy andry Petera mbany Jakoba na eto akilany misy amin'ny Barnabasy Saoly de zao samy tsy nieritreritra mihitsy izy ireo manao hoe ny sitrapona eny tsy maintsy ho tanteraka fa vonona izy ireo nyresaka ary ny fandefitra tsapa izay fifandeferana izay hoy tsika hoe ao anatin'izay mety ho famahana ny olana raha-pifandraisana dia zava-dehibe ny fifandeferana ao anatin'ny fivahana kristianina zany ao anatin'ny fiangonana de zao tsisy olana tsy azo vahana fa azo vahana ny olana fa ny toe-tsaina rehetra manateraka azy ko eo ny fahavonana maha-olana fa eo ny fandeferana ary ao anatin'izany fandeferana zany de zao fahatokinao ny namanao zany hoe le olona miady hevitra aminao de zao apetraka ao amin'ny toerana misy azy tsara zay nataony Paoly sy Barnabasy rehefa niaino amin'ny Petera sy ry Jakoba izy de zao tsy ny tsara azy mihitsy fa niaino azy ary natoky azy fa izy mirahalahy reo ry Jakoba zany dia olona tsara fanahy ka tsy faly amin'ny ivakisan'ny fiangonana tahaka izany ko Barnabasy tahaka izany ko Paoly Jakoba sy Petera raha niaino amin'ny Barnabasy Saoly de tsy nanana fitsarana melo mihitsy fa natoky azy hoe hamaolana izy ireo ary hitandrina ny fiainan'ny fiangonana zay fifampitokisana zay fifanajana zay hita teo amin'ny apôstôly ary tsy mahagaga raha ohatra ka teo amin'izy ireo ny fanahin'Andriamanitra satria tao anatin'ny fahadiovam-po izy ireo rehefa ao anatin'ny fahadiovam-po no iresahana mamaolana de zao mahadio koa ny saina de mipotra ho azy ny vahaolana ary ilay vahaolana de zao vahaolana tsy noeritreretina mihitsy tsy azo noeritreretina mihitsy ity vahaolana zay nomeny ny fanahy masina ity tsotra Jakoba zay jiosy zay nibeazana tamin'ny fomba jiosy sarotiny amin'ny fomba jiosy de nanao hoe aleo tsy vesarana ny jentilisa hamay vanina izy fa ny finoany an' Jesosy Kristy tompo ny fitondratenany mendrika de zao izy tsy makeny amin'ny sampy izy tsy mandratradratsy mijangajanga zany ny zava-dehibe tsy ny foanana avokoa reo zavatra manavesatra rehetra satria novoizina ny fahasoavana revako amin'ny teadinjotra masiny tiara de mampianatra atsika mihitsy iresaka sy fanakalo hevitra ary rehefa vita le resaka sy fanakaroza-kevitra
adevitra naharitra karazany konsily mihitsy ity konsily voalohany na sinoda voalohany to amin'ny tantaran'ny fiangonana dia rehefa nyresaka sy ny fanakalo hevitra izy ireo na malay olona raha-pifandraisana dia inona ny nataony ry Jakoba, inona nataony ro apôstôly sy ireo olona tao Jerosalema rehefa nyaino any Barnabasy Saoly nitarainy izy ireo hoe zahay nge any Antiokia, zahay any a Korinto, zahay any Galaty, zahay any Efesosy de zao etraketrahany reo jiosy izay jiosy kristianina tsarainy ny finoanay sy ny sisa rehetra dia nanoratra taratasy karazana fialantsiny io karazana fanazavana io azo zay no karazana fifonona mihitsy ary hoy le taratasy manao hoe 2:4 satria efa renay ny apôstôly tany Jerosalema manoratra io amindreo kristianina jentilisa satria efa renay fa ny sasany zay avy tany aminay de efa nanao tena nampitabatabanaareo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasainay nanao zany izy tsy hoe ny ala andraikitra kory na nanamary tena ry Petera mbany ry Jakoba eto fa nanome fanazavana izy satria reo olona tany Antiokia ro jiosy tany Antiokia dia zay naneriny jentilisa anaraka ny fomba jiosy dia ny teny mandrakariva hoe zay tena ny rahany Petera mihitsy zay tena ny rahany Jakoba mihitsy zay tena ny rahany apôstôly tany Jerosalema mihitsy zay ary dia tsy maintsy zao ny ataonareo de eto nanome fanazavana ry Petera mbany Jakoba sy ny apôstôly tao Jerosalema refako malala tsy hoe ny ala andraikitra izy ireo fa nampisy fahatonina nampisy fitonina hoe raha nisy reny olona nampianatra zavatra diso reny, raha nisy reny olona nanao teny mandratry reny, raha nisy reny olona zay nanakorotana ny finoanareo any Jesoa reny de zao tsy avy aminay izy reny, tsy avy aminay izy reny fa aoka tsy hisy elanelana eo amintsika refako malala zava-dehibe ny fanazavana ny fifanazavana ny fifandeferana ny fialatsiny ko ara amin'ny fotoana zay mety ilana mandritra ny dinidinika rehetra ary de tsy vitan'izany fa nanoratra taratasy izy ireo ho fialantsiny ho fitondram-panazavana amin'ireo kristianina jentilisa alay fisalatsaina nge zany fanetretenandry Petery zany fanetretenandry Jakoba kristianina tsotra any Kilikia, any Syria, any Efesosy, any toerana maro samihafa tsy fantany akory nefa noratany taratasy fanazavana ary tsy vitan'izany naniraka olona izy de naniraka ny Joda sy Silasy tsy hoe taratasy fotsiny nentin'ny Paoly sy Barnabasy avany satria mety ihany olona manao hoe sao de banareo lana noratra n'iny tany fotsiny zay nge mbola tezitra amindreo kristianina any Jerosalema reo mihitsy zay mbola tezitra amin'ny apôstôly mihitsy fa sao de mba taratasy nosoratanareo la fotsiny tany iny sanatriny zany de zao nampitondra nisy olona rola mihitsy dia Silasy sy Joda niaraka tamin'ny taratasy avy any Jerosalema mba hampahery ireo kristianina tany amin'ny toerakafa tany Syrie, Kilikia, Antiokia afako malala zava-dehibe ny fihavanana, zava-dehibe ny fifankatiavan'ny mpino ary tsy maintsy misahirana ny amin'izany hoe famitranam-pihavanana zany tsy maintsy sahiranana zany misy ezaka atao azay na azo ny nataony Joda sy Silasy eto misy ezaka atao zany hoe fiaraha-midinika misy fandanina atao misy ezaka atao misy fanetretena takiny misy toetsaina tsy maintsy ananana le avako malala hoy ny tenin'ny Paoly amin'ny Efesosy manao hoe fa Jesoa ny fihavanantsika, Jesoa ny fampihavananatsika, Jesoa ny nandrava ny hevitry ny fizarahana ao amin'ny Jesoa de zao na inona hevitra mampisaraka efa niravan'ny azy fijaliana zany ko amin'ny fiainam-pianakavianao amin'ny fiainam-piangonanao de zao eto Jesoa eo afovoany fa raha manana ny sain'i Jesoa isika sy miaina ny sain'i Jesoa isika de zao tsy olona tia misaraka fa olona tia miombona ary olona manana fanetretena olona vonina iaino vonina iresaka vonina ifampiresaka ary vahaolana am'izay mety ho fisarahana fitaovan'ny fiombonana fitaovan'ny fahazavan-tsaina ary ho an'ny olona zay manana fahadiova-tsaina miankina amin' Jesoa de zao tolora ny fanamasana saina indry ka mitondra ny fiarahamonina mitondra ny fiangonana
mitondra ny fianakaviana, mitondra ny fikambanana ho amin'ny fakamamina ny fiombonana sy ny fifangatiavana. Vavaka sika. Tompo amisoranao zay nohony amin'ny soratra masina izay mampatsiaro anay fa mety pitranga eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fianakaviana mihitsy aza ny fisarasarana, ateraky ny tsy fitovikevitra, ateraky ny tsy fitoviam-pijery, tsy fitovikevitra sy tsy fitoviam-pijery, ateraky ny vokatry ny fanabeazana voaray, vokatry ny fahalalana na ny fari-pahalalana mety ho samihafa, vokatry ny fomba nitezana samy manany azy. Saingy ireny rehetra ireny dia tsy nataonao ampivaky ny fiangonana, ampivaky ny fikambanana, ny fifankatiavana. Saora tompo fa manome toky anay ianao fa tsy misy olana eo anivon'ny fiangonanay, eo anivon'ny fianakavianay, eo anivony izay misy anay ka tsy voavahan'ny filazantsara. Rehefa ao anatinay ny fanetretena, rehefa ao anatinay ny fahadiovam-po, rehefa ao anatinay ny fahadiovan-tsaina, rehefa ao anatinay ny tsy fikendrena ny tombontsoa manokana, rehefa ao anatinay ny fahavononana iresaka mahaolana. Hijery anao Jesosy zay tompony finoanay. De mivavaka azy zay tonga am'ty tontolo andro na ity, atao volan'ny fihavanana, olon'ny fifampitiniana, olon'ny fanetretena am'izay rehetra iresahanay, ifanatonanay, iarahanay miasa, ifanakalozanay. De meo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka ary taio ny tontolo andronay Jesosy, ho tontolo andro ijoroanay vavolombelona, ho tontolo andro andehananay amin'ny fitiavana, ho tontolo andro andehananay amin'ny fifaliana. De aza mahafonina masaraka anay fa rakovy amin'ny fahasoavanao ny fikasana tsara ty anatinay. Misaotra Jesosy. Amen.